aby Jocelyn miaraka anao avy aty Ranomafana miaraka eto indray tsika vidéo fahatelo ambin'ny folo review mahakasika ny sensor system no rahanao zany zao ary asaiko anao anaraka tsara vidéo hatramin'ny farany. Izao anao tafaraka amiko dia Jocelyn Randrianasoniana miaraka aminao fenofeno isan'ny namana cliqueo ilay suivi na follow dia maraka an'ireo poste maro samihafa ataoko eny amin'ny miraka eny ianao. Araka ny poste farany io hitantsika dia tafakatra 24 millions mahery de dollars zany ny fond ny na ny capital ny ireo membre ao anatin'ny sensor system. Misy io le public io fa misy ny investisseur privé tokana zareo ao anatin'ilay izy ihany koa. Dia eto amin'ny ilany ankavia eto ireo contact maro samihafa azonao ifandraisana amiko raha ohatra ka mahaliana anao izay. Ao dia business telo no ataoko eo aloha ny izy manampy ny sensor system ary ny iray fahatelo izay hanomboka ny publication amin'ity weekend ty. Raha ireo poste maro samihafa vaovao mahafinaritra ho antsika afrikanina zany manomboka misandrahaka aty amin'ny faritra Afrika ty sensor system ty ary efa maromaro ireo namana manao séminaire sy manao ny partage mahakasika anazy zany na manao présentation mahakasika an'ilay sensor system araka ny hitantsika amin'ny poste ety. Raha tsika mahakasika an'izay sensor system zay azonao atao manao inscription amin'ny roa ampiarahako amin'ity vidéo ty na ihany koa mandeha ianao amin'ny canal YouTube koa dia mijery an'ireo vidéo maro samihafa tao anatin'ilay canal. Manao inscription amin'ny canal koa amin'izay mahazo notification anao, cliqueo ilay la cloche kely ary azadino ny j'aime an'ilay vidéo raha ohatra ka mahaliana anao izay vidéo mahakasika ny sensor system izay hitantsika ty. Iaho dia milona tanteraka amin'ilay sensor system araka ny hitantsika maromaro vidéo nataoko mahakasika anazy io. Anio zany vidéo fahatelo ambin'ny folo taorianan'ity vidéo faharoa ambin'ny folo ty. Raha mijery ny back office tsika dia mahatratra 221 dollars mahery ireo dépôt zany ary eo mahatratra 23 dollars mahery ihany koa zany ny gain azoko tamin'ny hatramin'izay nanaovako investissement zay. Dia iaho nisy taona nanao 100 dollars voalohany dia nanampy 100 dollars mahery ihany koa tamin'ny faharoa izay mahatonga anazy hitantsika misy différence io le gain tamin'ny fanaovana an'ity sensor system ty. Raha mijery tsika n'ireo partenaire dia hitantsika fa dia liana tokoa ireo namana mpiara-miombona antoka amin'ity business iray ity zany fa mahatratra 500 ianareo araka ny hitako aty ary mbola tsisy actif anaray misy problème ao ary efa ni-identifieko ilay problème zay nahatonga anahy tsy dia nanao vidéo tao ao zay dia tsy zakantsika zany ilay investissement minimum any sensor system. Dia ilay système fahatelo izay alefako eo manomboka amin'ny rapitso izay no hoezahana zakantsika satria 20 dollars dia ahafahanao manomboka an'izay système iray izay. Dia ny an'ny sensor system 105 dollars minimum raha mandeha tsika ao amin'ny onglet investissement. Zareo dia manao investissement amin'ny forex sy resaka fanafody vita avy amin'ny ronono zany. Dia hitantsika ny investissement minimum zany ty 100 dollars ty fa rehefa manao dépôt mankany forex ianao zany dia tsy maintsy misy 5% ety izay tsy dia misy dikany io raha oharina amin'ilay asan'ilay vola apetrakanao ao satria ity vola ty tsy expiré mihitsy azonao atao ny manao retrait anazy amin'ny fotoana rehetra izay ilainao anazy fa condition fotsiny latsaka ny 3 volana zany no tsy eken'ny zareo fa mihoatra ny 3 volana eken'ny zareo. Dia raha voalatsaka ny 3 volana izy pénalisé 15% ianao raha ohatra ka
manao retrait an'ilay dépônao latsaka ny 3 volana. Dia ny araka ny hitantsika afaka ataonao ny réinvestissement automatique dia hitantsika ety fa manao an'izay ny système zany ho azy. Dia raha mahaliana anao izy misy roy miaraka amin'ity sy vidéo ty ihany ary cliqueo zay dia mitondra anao makany amin'ilay blog dia sokafy raha ireo vidéo maro samihafa ao anatiny dia cliqueo ilay roy menamena, ilay bouton menamena dia mitondra anao amin'ny page fanaovana ny inscription ao amin'ny page faharoa ao zany. Dia misy ihany koa ao anatin'ny groupe iny ny Facebook group sy ireo Telegram group. Ny Telegram bot izay mifandray mivantana amin'ny système-nao ao no anarahanao an'ilay historique ny mouvement-nao rehetrarehetra, ary ao ny ahitana ny Telegram bot zany ahitanao an'ireo membre tafiditra anao na les partenaires, ary ny gain ihany koa historique an'ireo gain azonao amin'ny andavanandro. Ny trade ataon'izy ireo dia 5 jours sur 7 fa tsisy zany ny weekend, fa noho ny décalage horaire dia manomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy eo ny gain azontsika zany ho antsika aty eto Madagasikara, fa ny alahady sy ny alatsinainy tsisy gain zany. Dia misy ihany koa ireo Telegram chat tiany paraiko ty Andrew Borton ty ato ny miteny anglisy zany ato ary tiany parain'ny paraiko Roselane izy ty rosiana miteny anglisy zany. Dia hitantsika raha ny compte ny paraiko zany zao nasy commission ambonimbony izy dia izy fa hiditra amin'ny level fahadimy zay 12% ny commission ary efa fahatratra $6,000 zany sisa dia tratra n'ilay $50,000 n'ireo ekipa nanao investissement ao anatin'ny ekipany. Dia mahazo bonus avy any amin'ny système $2,000 izy rehefa tratra io $50,000 io. Dia ny manaraka raha ohatra ka mahaliana anao zay misy ao anatin'ilay blog misy ny roy nitarika anao makaty amin'ny Telegram ity zany. Misy ihany koa ny Telegram amin'ny teny anglisy 600 mahery ny membre ao anatiny, ilay iray teo chat amin'ny teny anglisy fa ity mbola saika ny membre nidro no ao anatin'ity tsy ny membre ko ihany koa. Dia ity indray izay miteny anglisy rehetrarehetra fa ato anao tsy afaka amin'ny chat misy. Dia misy ny Telegram officiel miteny rosiana izay eo mahatratra 3000 mahery ny membre ao anatiny ao. Ny Sincere System dia business natokana ho any amin'ny avenir zany, fa ilay business izay alefako eo amin'ny weekend iny no ahafahanao mitsabo ny andavanandronao zany. Dia fandraisako ary araho sy tapaka ny vidéo fa ho hitanao eo zay mahakasika an'izay business iray vaovao zay. Zay ny rahantsika teto ary aza adino mijery ilay vidéo amin'ny canal YouTube ka sy misinscrire amin'ny canal YouTube ihany koa raha mahaliana anao zay Sincere System zay, ary aza adino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo ary partageo amin'ireo namana maro samihafa raha ohatra ka mahaliana anao zay Sincere System zay ary mety mba mahatsara an'ireo namana ihany koa mahakasika ny Sincere System. Mandram-peo ny vidéo manaraka indray, veloma tompoko.